Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano indray na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera amin'ny internet isan-karazany. Andriamatoa Alphonse Rakotondrainibe no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity, filoha nasionalin'ny antoko famille tenany sady mpamakafaka ny fiarahamonina sy mpamakafaka ny tontolo politika eto Madagasikara. Dia faly miarabanao Alphonse. Faly miarabanao Andriamatoa mpanao kasety raha ilay vao hita. Faly miaraban'ny mpiaino koa ary indrindra tsy adino ny miaraban'ny mpiaino rehetra nahatratra ity taona 2020 sy 2021 ity. Ny tompo irery ihany anie no hitantana ny diantsika sy hanasoany ity Madagasikara izay honenantsika ity. Maromaro no hevitra diniantsika Alphonse Rakotondrainibe atao anatin'ity fandarana ity, isan'izany ny fametrapelan'ny ministry ny fitsarana ny tontolon'ny fiarahamonina eto Madagasikara taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray izay nandravarava tamin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Fanontaniako aminao voalohany aloha, raha fahitanao anazy, mety ve ny fomba fitantanana ny fanampiana azon'ny Madagasikara taorian'ny fandalovan'iny rivo-doza iny, inona sy inona ny zavatra tokony hoe ahafahana manampy ny mpiarabelona? Voalohany indrindra aloha tsara fipetraka be izay fanontaniana izay satria raha ny karazana resaka siklôna ny resana dia zavatra reny malagasy voalohany indrindra dia hoe misy masony. Rahantsika manaiky izay hoe taiza mbola nisy siklôna tsy misy masony izany teto. Mbola nisy an'izany nga teto Madagasikara, inona daholo izany ireo siklôna rehetra. Izay ny ministra dia efa miteny an'izany, un ministre no miteny an'izany zavatra izany. Faharoa manarakarak'izay misy ny atao hoe alohan'ny siklôna, fiomanana alohan'ny siklôna dia efa tokony hiomana reto BNGT, brigade bureau national des gangsters ny fiantsoko azy, satria tsy normal raha hoe tonga ny siklôna faly fotsiny ianao andray vola. Tonga siklôna fa misy fanampiana tosaka be dia be nefa tsisy ninina ataonao. Ao anatina dia misy indray faharoa ao anatin'ilay siklôna ianao, ao anaty siklôna izany tsy misy zavatra tokony kitihanao na kely ary, tsy tokony hikitika an'io rano io ianao, tsy tokony haprisika vahoaka ianao, tsy tokony hisakana an'ireny zavatra rehetrarehetra. Fa nisy nanao an'izany teto tsy nisy. Reo le miseho azy mitatatata rehetrarehetra tsisy nanao an'izany, gangstera rehetrarehetra tsisy nanao an'izany. Fahatelo le après ao aorianan'ny siklôna izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao. Jereo tsara tokony hijerena mpamarinana. Aza tiano, aza ataoko totoy io ry brigady dia tsy fantatro reto. Aza ataoko totoy io. Fa iny siklôna iny ka manesika vato na io anaty roviary mety ho atahoranao rehefa kelikely. Ireo trano rehetrarehetra tsy ho hay daholo ny olona ao anatin'io. Izay ny zavatra tokony ho asan'ny BNGRC. Aloha sy aoriana, fa ny eo ampovoany avelao ao. Gaga indray nefa ianao aty aoriana fa teny BNGRC fa 4 maty. Misy député mitsangana tapoka hoe 5 sa 4 ny olona maty. Inona marina? Tany amin'ny distrika ny fotsiny ny anazy fotsiny izany Inona ny ambadika izay zavatra izay? Inona daholo ny ambadika izany zavatra rehetrarehetra? Misy zavatra fenina ve? Sa mba ampitomboina, mba ahazoana an'ilay vola bebe dia ahena le isan'ny hoe maty dia vola be dia be ny voangon'ny tena. Satria aza tiano angefa raha vao misy zavatra mitranga eto Madagasikara dia fanampiana izay ny mitotona voalohany. Izao nga misy fanampiana mitotona any amin'ireo intsony izany zao, tsisy manao an'izany intsony ny maso ivoho rehetrarehetra, tsisy manao an'izany intsony. Fa tonga dia izy manao azy. Inona ny antony? Fa inona ny antony? Satria tsisy fatokisana intsony. Za ange mbola gaga amin'ny mponina malagasy, mbola manana fatokisana foana hatramin'izao. An'ireo olon'ireo nge resaka ministra tsika, ministra ny justice. Fa le resaka hoe fatokisana, tapaka vetrety aloha Alphonse Rakotondrainibe, le resaka hoe fatokisana tsy dia tena misy maridrefy ahafahana mametraka an'ilay satria eto Madagasikara tsy misy hoe sondage ohatran'ny fanao ny any ivelany sy ohatrohatr'izany. Marina mihitsy izany.
raha ny fimenimen'ny olona aloha dia mety hoe tsy dia tena any loatra ntsony ara ny tena fisehoan'ny zavatra amin'izao fotoana. Ny olona azadino fa ny olona menimenina foana fa tsika manapitsofina reo fanjakan'ireo indrindraindrindra manapitsofina ireo raha tsy hiteny anao fa tsy ny insécurité fotsiny ange dia efa mivarahontsana ny vahoaka fa tsy tenenina le izy. Ohatra fotsiny anankiray olona amina rivony firy ny poste avancé ao anatin'izay ray poste avancé ray olona ray anatin'izay mampalahelo ange zany zavatra tokony dimapolona tsy resaka tsitsitra lava amin'iny tsy te valapatra amin'iny aho fa ny anahy le eto amin'le famonjena n'le vahoaka tao aorianan'ilay cyclone maty miarakory amindre nanana fahoriana misaotra nga député koa aloha ny teny an'izay na sany teny an'izay zavatra fa mbola misy zavatra ao ambadika eo fa avoay tena marina fa ianao mbola tsy sahy ianao ndray matoa député fa avoay ny tena marina ao ambadika io fa tsy hiteniteny fotsiny am'izao ianao tsy hiteniteny fotsiny hoe efatra amby valopolo ka misy an'izao dia valin'ny anankiray ary ny takorisika sy ny karazany ary fa avoay ny tena marina ahitany vahoaka azy. Anisany nanamarika nyity fanalovan'ny rivotra Zabatsiray ity ihany koa ny fahazoana fanampiana fandraisana tao ihany fa ny tena hoe ohatra ny hoe niavaka tsy dia napoizina ny fanampian'ny fanjakana komoriana marina fa mifiantson'ny zareo gazety komoriana anazy hoe fanampiana symbolique fanaisana zany raha ho an'le olona hoe tsy nahazo fa tsy vary ray kapoaka mety tsy hoe ho symbolique ao anazy le fanampiana manana fomba fijery mikasika an'izay hoe Alphonse Rakotodrainy manana mihitsy tena manana mihitsy satria ty fitondrany ty anaty kambo vao mipetraka teo amin'ny fitondrany izy dia hoe Komoro no anampy Komoro izy ampindram-bola Komoro la ny enatra izy indray ny manampy azy amin'izao fotoana izao komoriana indray manampy azy na dia vary symbolique ray kapoaka ara na visy fa izy navita inona ho an'ny Komoro ny Madagasikara navita inona ho an'ny Komoro Radioela navita inona ho an'ny Komoro ny vatitsinjo navita inona ho an'ny Komoro ary mitondra inona ho an'ny malagasy reo ary ange amin'ny malagasy rehetra ange ary zara vary tsinjo ange zareo amidiny olona le izy rehefa azon'ny olona le izy amidiny olona ire ka ny dikan'izany tsy ilain'ny olona vary vola ny ilain'ny olona asa ny ilain'ny olona meo asy reo meo vola reo io nge tena miteny anao ange ho afa kere zany ange raha mbola nitoy ny sivy sy roa arivo iny tsy nisy sivy sy roa arivo teto fa nitoy tonga dia fitondrana ara-dalàna nisy teto efa ela be tsy nisy an'izany kere zany tsisy an'izany kere zany tany tsy nisy zao am'izao fotoana izao le kere lasa kilalao mahafinaritra ery sasa mody milanjalanja n'le zaza mahikely ny tongony kipitaina sy ny karaza mampalahelo mijery an'ireny olombelona mitovy aminao nefa ireny fa inona ny antony mahatonga azy mijaly ohatra andre tsy fampikanina tsy fanomezana azy asa raha manana asa ange ny ray aman-dreny no tena velona ny zanany nga zy teratera-pona ary ny mpitsompinenana tena be tabe teny afahana rivony ny olona ny anavy ny fantatsy baritakera Madagasikara marina zany baritakera Madagasikara feno ny mpitsompinenana satria tsisy nininina tany ary ange daty tsara ange ho afa nisy le fotoana le nidorana daholo ny tanàna ray manontolo mba izy le député any amin'ny faritra atsimo iny mba te halala kely aho hoe mba ninona ny efarany reto le tany nidorana ny trano nidorana le olona nidorana naparitaka le olona rehefa avy eo tamin'ny fotoana tetezamity io tsy nisy nininona tsony le tanàna iza zao ny ao mba te hafantatra inona ny ao inona ny ao ambanin'io tany io inona ny ao ambadika somamanina efa nresantsika teto koa zay inona taony ny ambadiko le zavatra rehetrarehetra afenonareo rehetrarehetra eo avoay marina ary mahatonge mpitondra fanjakana zany samy teny zany raha ohatra tena lehilahy fa mahatonga ianao tsy sahanao miteny an'izany le sarim-bavy ianao zany sarim-bavy ianao fa teneno avoay marina fa misy marina tsy apotranareo menakavy eo fa ao nareo kepohanareo ao foana le izy kepohanareo foana
zay nge mahatonga an'io tokony manao valalakarina ry zareo nge raha vao tsy hainao zao ma de tokony alazako mitotra ny ankizy kely milalao vato raha vao tsy anahy de tandry zany zavatra ohatrohatran'izany kilalao lasa kilalao le fiainam-pirenena fa tsy firenena ntsony ry moa filoham-pirenena napetraka fotsiny ry io nge filoham-pirenena napetraka fotsiny hoe eo anao milalao kanety fa izahako amin'ny Sarkozy de alaiko i tany ry za makarana anahy de alaiko i Ambotry Manjaka za Masinoa anahy de alaiko Somamanina zarazarao daholo zao anao meako fakomaly izy iny samy maly miheno an'ity le izy ty le solombavam-bahoaka le saika nataon-dralana ankaripasana tateo am'izao fotoana koa izy nga zany tsony izy ndray no mipotsina be mihitsy am'izao fotoana zao zavatra ohatran'ireny zay ny toe-tsaina olona mpitondra fa mpitondra zany tsy miova zany mpitondra zany manana ny maha izy azy zany tafitaiko Madagasikara raha izaho misy koa aloha fa mbola tsy tonga am'zany fa raha izaho misy no tonga am'zany tena miteny anao fa teny-dehilahy no ataonao de teny-dehilahy no marananao azy fa ny malagasy tsy mahazaka an'izany le fomba fanampianan'le olona am'izao fotoana zao hoe misy zavatra mety hoe azo eritreretana tokony hanatsarana anazy kokoa raha fahitany Alphonse Rakotodrainibe anazy ny fanampiana de azo adiny fa atsitrapo ny olona manome anao ary ny olona manome anao tsy mitady takalony raha izay le izy de mazava fa raha ohatra hoe tia meko anao fa takalo volameny ty anamboarako any Dubai de afo zay zavatra ray fivarotan-tanindrazana zany fa amitsika le am'le fanontanianao teo le hoe mofy raha ny tena izy zany hiteraka vokatsoan'ny malagasy ve le izy zay ny tena izy raha fanampiana fotsiny am'izao aloha tsisy vokatsoa satria miandry fotsiny ny olona isaky mihetsika de iandry foana miandrandra tonga avy zao fifidianana filoham-pirenena de miandry le 15 000 fa anadio canal fotoana hoe fotoanany rivo-doza ohatr'izao aloha mety hoe tsy mbola famanoatra le olona satria tsy maintsy mbola anarina ny tranony izy sy ny sisa marina zany tanimbary diboko ny dibo-drano marina zany ekeko zany fa tsy misakana an'ireo mihitsy akory zany reto le vahoaka akany reto le mpitondra akany fonony vahoaka fanararotany ary rehefa azo ny fonony vahoaka amin'ity mitehaka le vahoaka miny 3 ariary angereo de fa vinako sitrany 3 mahazo atsasaky ny fiefan'ny hena zay de mahazo atsasaky ny kapoakana madiko vary efa mihinana izy fa mba mihinana izy tsy izay nefa ny tena fiainana tsy izay ny tokony ho izy amin'ny malagasy mpamboly vary tokony mihinam-bary daholo ny olona rehetra fa nakamona fa tsy hoe nikamona nakamona zany hoe natao zay alasa kamo an'le vahoaka tirenao mandany angenao hoe midina any ambany tanàna mialatsiny aminareo fa zavatra hita amin'ny masoko zany eny ambany tanàna eny fa olona manao rami no hitanao eny olona manana 500 izy anaovana rami de mitsitokotoko izy menakafo sady mitsipona makao ny mitsipitsipona mampalahelo nge zany zay ny hoe fakamona fa omeo asa ngereo reo nge nasa tamin'ny zone franche atao le nanana télé reo nanana ordinateur reo nanana inondreo fa noho ny fampahantrana fanakamona de reny ny farany mialatsiny aminareo fa ry vahoaka zay ny marina fa tsisy samy tenenireo zany be da be ny olona miteny anatin'ny radio any hoe za hitatatohan' zao za hitatafaran' zao za andro zao za manampy anareo za manao tsia raha manampy anareo izy sy tomy miakatra eo nareo miala eo pitehan'ny karatra dao ary iasa ary ty misy angady ny ilain'ny olona nge zao andremato rahalay voahita ny ilain'ny olona zao fitana fa tsy trondro e zavatra omen'ny fanjakana azy nge am'izao fotoana zao ka trondro e salamiko zarao aty amiko ange zany vary reny vary tsindro reny fa iny karazan'inona ny mihinana an'ireny za fa mba nitoetra elaela tany ampitan-dranomasina tany any mahita ny karazam-bary ohatran'ireny amidy any amin'ny rayon inona misy azy any amin'ny rayon alika azo vinavinaina zay teninao zay fa ny anahy aloha voateniko
fa any amin'ny rayon reny misy azy tsy any amin'ny rayon olombelona ny any amin'ny rayon olombelona ry madrigal misy madrigal any an-dafa zadino madrigal feto Madagasikara fa eto amintsika tsy mihinana an'izany tsy tia an'izany tsy mankasitraka an'izany de izao zao avadiko kely ary amin'ny resaka varitsika le ry amin'ny tany ery Botrimanjaka raha io nge ny lasan'ny karana teo tena teny anao fa totofana io nataony Dubai io de jereo zao de ho totofana kosa zao Tamatave de lasa hoe atao hoe Miami jamais tsy ho lasa Miami mihitsy akory Tamatave na hifofohy volo ary na ny zafikely rajoelina raha tsy noasena mpitatana io tsy ho tonga amin'izany mihitsy io satria efa samy hafa koa le zavatra iainana le toetsaitsika efa loha ny toetsaitsika ia loha hevitra hafa Alphonse Rakotodrainy be voamaly ny alady moa izany lady no fantatra fa nakatoavana ny fametrapelan'ny ministry ny fitsarana fahitany Alphonse Rakotodrainy be an'izay ohatra mijery any mon nom personne but Spencer sy Terence miady foana reo tsy misy hevitra mitovy zany mihitsy fa mifamaly foana reo izy mirahalahy reo miady foana ity ministre ty nge mbola vao tsy ministre akory ianao de efa miteny rehefa mandray karama ianao de minao ny any atsimo ny karamanao velona amin'inona ianao zany velona amin'inona velona amin'ny raha mangatsiaka nareo menakavy rehefa aveo ianao gaga ianao any amin'ny gazety mijery fa 500 millions ny afira ray maninona gaga be ianao any amin'ny gazety mijery an'izany misy dikan'izany misy dikany daholo misy dikan'ireo i rajoelina eka ny teny vao hiakatra filoham-pirenena de efa niteny fa tsy handray karama sisy zao amin'izao fotoana izao tsy fantatro tsony inona ny tomobily inona mena isaky ny faritra ny nisy de aiza makaiza arakaiza le faritra zao makaiza maninona le izy ary izy mihinan-kavy mivelona amin'inona amin'ny raha mangatsiaka tsy mandoa jirama zany eo amin'ny Ambatobe tsy mividy hanina fa misy mpanatitra ho azy koa misy zavatra afenina ao ambadika eo fa voay marina io ministre io nasena nametra-pialana misy dikany ao ambadika eo misy zavatra ao ambadika eo mahatonga aiza misy teako ny vao ministre telo andro veny ianao tao anaty gouvernementan'ny le tsai Christian ny prime ministre vao telo andro le olona de tsoahana fa misy dossier ratsony avoay ny marina amin'ireny ny ministre ny ana ministre ny minina teo aloha io de veo ny raisiny le izy raisiny le ministera de veo zoko tsoahana koa zany i ministre ny fitsarana ty de izy koa no aka ny toerana ary roviana mba misy ministre koa super ministre eto ministre serasera super ministre any amin'ny gazety manala baraka cybercriminalité le sarin'olona mantapina aizy ireny amin'ny cybercriminalité fa raha olona izay nanone tsy mitsipitsipika kely sy manao ohatran'izany to de samborina mandohonitra zao fa de mamahantra loatra ve fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao be da be ny zavatra afenina zay tsy atao fantatry ny vahoaka ampafantaro anay vahoaka fa ny aloha tsy amelako reo avoay daholo ny marina za isaky miteny amin'ny radio na izany za avoay marina fa misy marina tsy maintsy hitako ihany anke miprofo any aoriana any hitako foana miprofo fa inareo ny tokony hitenin'le izy zao niteny nesorina le ministre ny fitsarana inona ny antony nesorana anao mba teneno anay e fa tsy nareo ange olom-boatendry fa tsy olom-boafidy zay le izy ary tsy fantatr'ireo zany reo ministre reo nge tsisy atao inona ataon'iny ministre inona garde de corps mijery tao ohatrandriny ataony garde de corps mila zany angareo tsy mila zany reo fa nandray le rafitra no mametraka an'le izy aloha ka ny rafitra zany rafitra tamin'ny andro taloha zany efa tokony iova daholo inge ny lalàna eto amintsika jerenao tsara tsy olom-bava-baoaka ary manana garde de corps de le garde de corps na sy olom-bava-baoaka indray mibotsina be aminao de ho ara-dalàna ve zany tsy ara-dalàna zany
ny olona tsy nibavambahoaka zany any anaty jordira any anaty poubelle anao fatratra zalara vao maniry kiry fa ny anao hoe tenao indray ny toiriny ianao indray no enjehan'ireo fa tsy tokony mbola tsy izany ntsony Madagasikara tsy tokony izany ntsony fa raha izaha mihitsy miova ny lalàna miova tanteraka mihitsy io lalàna rehetrarehetra eto le lalàna mihitsy koa tsy miady Alphonse Rakotodrainy be ve mahita hoe mety mbola misy zavatra iova ato anatin'ny roa taona izay mbola hitondran'ny fitondrana amin'izao fotoana izao? Tena marina zany be da be ny zavatra iova eto amin'ny fitondrana io mety fiovana hafa ny ao an-tsain'ny Alphonse rehefa miteny izany zay mihitsy ary za fanesoesoana amina fanesoesoana ny tenenako azy fa vao maika ikorosofahana le Madagasikara miova anke zany miova anke zany vao maika ikorosofahana le Madagasikara ny anazy raha kanety raika lasa kanety folo fa nyn'le vahoaka eo ihany fa raha ohatra raha zavatra hafa indray no resahanao iova ve Madagasikara sarotra ny mino telo taona raha teo tsisy nininona vita zao roa taona sisa izy menakavy mipotra daholo ny ady ny vary mangatsika ny ranona lasa ny sasan'ny ranona ny lamba malotony anina lasa sasan'ny ranona lasa mifanala baraka ampitoerana izy ka fanjakana ho rava ange zany za miady atrano zany ange fanjakana efa ho rava ao anaty teny soratra masina ange zany fanjakana efa ho rava ka rehefa rava le fanjakana inona no atenehinao amin'io tsisy atenehinao amin'io dikan'izany tsy ampiova ninninina io fa verina amin'le teniko taloha miova zavatra ratsy daholo ny eto Madagasikara rehetrarehetra tenga manazoko izasana kely fotsiny fa mavesatra efa Alphonse Rakotodrainy be moa mpanoratra tononkalo sy ny sisa ny fomba firesaka ao sy ny zavatra soratanao folo taona lasa zay efa ohatrohatr'izay foana ihany tsy ohatrany hoe makivy ve hoe zavatra resahana efa folo taona mahery tany mbola zany foana ny iainana amin'izao fotoana izao Alphonse Rakotodrainy be mbola misy fanantenana ve atao anatiny ataoko hoe folo taona na taona vitsivitsy marina zany teninao zany folo taona zay no nanoratra nanoratako voalohany indrindra ny hoe Alphonse sy Monika folo taona zay nanoratako mbola mitombona io zavatra io hatramin'izao tsika miteny zao mitombona mbola mipetraka foana amin'izao razonao fitinina kely satria mety efa ny Monika sy Alphonse masy tantarana miaramila mpanonga-mpanjakana azonao nahatrany maliera zao tratran'izay ny miaramila mpanonga-mpanjakana ny sesisesy mihitsy ny tatoato ary reo jiolay reo jilamboto reo mitana basy reo inge tsy menatra nanenjika ny vahoaka teny Ambohijatovo de aveo maty ny vadiny sasany de voasoratra daholo voasoratra ao anatin'le tantara daholo zany rehetrarehetra zany de aveo amin'izao fotoana izao mbola izany ihany ny zava-misy amin'izao fotoana izao anao mahita olona tapitapika eo de tsy ampy tapa-bolana tsy ampy ray volana de lasa général be lasa lehibe na général be telo volana teoriana lasa retraite ohatra zavatra misy ohatra tao anatiny voatantara daholo zany tamin'izany fotoana zany ary efa misy efa telo zay ny vehivavy niara nanao le sketch tamiko satria sketch fihetsona an'le izy niova daholo satria vadiny ranona indray zao de vadiny ranona de vadiny ary vadiny izy menakavy tafiditra ao anatin'le izy daholo ny vadiny izy menakavy inona zany ny fanjakana misy an'izao fanjakana ampianakavy ary ny fanjakana ampianakavy fampihinana ampitoerana satria na ny ao fotsiny ihany na ny haoany ihany na eo daholo ny tsikokony ihany na ao daholo de fakahita ao daholo zareo rehetrarehetra zay le izy hoe fa ny zavatra rehetra zay nyteneniko tao anatin'ny folo taona tsisy dilatra potra daholo hatramin'ny zavatra resantsika androany iny potra zavatra efa fantatra daholo za tsy mpaminany farakaraky ny rehefa tena alaliana zay le fandalinana politika zay le fandalinana ara-pisina zany ara-pisina existence tonga ho azy am'izany ianao zao lasa toko misy filoham-pirenena enjehana foana naiza naiza de enjehana foana le olona mandeha mizara vary ery miaraka amin'ny skoto de enjehana le olona fa maninona tsy manao ianao de vita akompona mivava fa tsy zay le fakofakona inona ty le izy reto
le tsy ao anaty lalàny reto, le hors-la-loi reto, gouvernora, hors-la-loi nge reo nga misy lalàna feandreo nga reo fakofakona gouvernora reo no mandeha mampiady olona ny amindrokoty ary reo fakofakona gouverneur reo mandeha manimba zavatra eto Antananarivo. Inona ataon'izy inona engin eo amin'ny Antotapenaka nga io centre eo nga mitomboka le fahasimban'ny lalana tsia ary ambody sotry ny fetimboan'ny fahasimban'ny lalana iny amboarina voalohany aloha fa tsy ety Antotapenaka no apetaka ao ny engin. Teny aminay teny amin'ny cité teny Itosy misy engin anankiray ngeza be teo foana nandritry ny 3 volana tsy hitako izay milana anazy nefa tsisy asa natao le asa atao ary tapiny Tosy asa le asesesa le inona miteraka any Ambohidrapeto sady tsy fantatry inona any pimpimpimpimp isa-maraina miteraka embouteillage zavatra ohatran'izany zavatra ohatran'izany ny eto amintsika inona nateneninao amin'izany zay le zavatra ataoko hoe maizina anaty faraingososana le firesaky Alphonse Rakotodrainibe sy ny fanoratra ao fa inona ny mety hoe mba ho avy, inona ny tokony ho atao raha tiana mba hisy ho avy mamiratra ary Madagasikara ry malagasy sa pessimiste tena tsisy fetra mihitsy ny Alphonse ry malagasy mampalahelo ahy ianao mamalagasy ianao satria ianao tsy tompon'ny taninao tsony ianao mamalagasy ianao fa ny taninao dia lasa ny sinoa, taninao dia ampanjakan'ireo oloroan'ny vazaha, taninao dia ampanjakan'ireo oloroan'ny reto karana reto. Tsala io anay volavola ty misy vola ho sisiny sinoa faly ry le gasy ty vola manana antsika ty volanao ty atany ana antany ao ambanin'ny tany eo nefa mivolamena tsy vatosoa ary anaty ranomasina ry ny ianao pirina kely ohatran'iny no azonao na zavatra kely ohatran'iny trondro sardine kely no azonao fa ny anazy tena le pipeline be ngeza be roa miota samby firy ray fenony avoay daholo ny marina amin'ireny. Raha tena tiana miratra Madagasikara tompo dia angatao ny marina aokantsika malagasy angataka ny marina asehoy ny marina ho fantatray satria ny tany anay fa nareo nge mpitondra nareo nge indra ampindramina nge reo nge rehefa raikitra nge sakorana nga reo hita na impôrsy ny araka mba mety anidina tsisy olona tsisy hitanao reo na ray ary fa de mbola eo reo mbola deny eo reo aza melana mihitsy aza melana takio foana marina takio marina zoantsika mitaky marina lalàna demokratika zany lalàna demokratika zany ianao zoanao no miteny zoanao manao hevitra zoanao mahalala hevitra mba fantatra ny zava-misy mampalahelo amin'izao fotoana izao tany toko mbola manommy tolona foana zany malagasy ohatrany hoe tsy misy farany mihitsy le tolona Alphonse sa tsika mandaingy zay problème mpitondra mandainga manana fahaleovan-tena taizy Madagasikara mbola nisy fahaleovan-teny zany aza mandainga tsy mahaleo teny zany Madagasikara raha mahaleo teny Madagasikara nge tsy nanao taim-bava ohatran'ireny tamin'ny Komora lazainao fa ianao indray no ampindrana ny Komora ary vary ray kapoaka ary ameny Komora anao ianao no lazainao fa andeha mpindrana volan'ny Komora ny vahoakanao ery maty tsy mihinan-kanina dia tsy mihinatra tsy tahotra tsenatra ianao miteny hoe andeha ampindrana tsika indray no ampindrana ny ranga ringafilo mba mieritreretra sy dinio ihany ny zavatra tenenin'ny vava ary mba fantary reto olona manodidina anao reto fa manovo voany ianao reo Madagasikara ny malagasy fa Madagasikara tsy han'ny mpitondra zay aloha andeha amin'izay zay ny conclusion zay ny famezako azy any malagasy Madagasikara fa tsy Madagasikara tsy han'ny mpitondra vilivily akory ka nanapa-kevitra amin'izao mpitondra mila fitsapahakevy bahoaka daholo ny zavatra rehetra mipotreto zay no izy eny ary makasitraka ny Alphonse Rakotodrainibe mitondra izay fanazavana izay dia manome fotoana antsika mpanaraka ny fandarana ihany koa amin'ny herinandro izay eto amin'ny fandarana dinika eto amin'ny MBS dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy.